Faikisaka any amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny isika ao anatin'ity fanadihadihana ity. Isan'ny faritra marefo ara-pahasalamana ny any amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny, isan'izany ny ao Tsihombe ao anatin'ny faritra an-toerana. Noho ny tsy fahampian'ny ny rotsan-korana sy ny rano any an-toerana, tsy dia mahavaokatra firy ny toerana ka hany ka manjaka ny kere, ary maro ireo zaza tratrany tsy fanjari-tsakafo na ny mitarazoka izany na ny mahery. Isan'ny manampy be ireo olona any an-toerana tahaka ny CSB2 Nikoly ao Tsihombe ny fanampindro tetikasa maro tahaka izay ataon'ny UNICEF any an-toerana, ary mampitombo ihany koa ny tapavitrian'ny olona manantona ireo tobim-pahasalamana. Tamin'ny taona 2012 sy 2014 no tena nahitana fitomboana be ireo zazatrany tsy fanjari-tsakafo mahery tany amin'ny commune Nikoly distriktan'ny Tsihombe. Tafakatra any amin'ny 20 ny isan'ireo zaza. Nahitana fidinany kosa nefa izany nanomboka ny taona 2017 taorian'ny fisian'ny vokatra sy ny fandraisana tanana ireo zaza tratra izany tamin'ny alalan'ny ivitoerana manokana misahana izany na ny krenas. Nanomboka ny fiandohan'ny taona 2012 teo dia niena izany, ary efa 2016 ireo zaza aray maso ao amin'ny centre krenas. Raha vitsy teo aloha ireo olona manantona toeram-pitsaboana dia isan'ny mitombo izany amin'izao fotoana. Isan'ny nampitombo izay farisian'ny olona manampitona ny ivitoeram-pitsaboana izany ny fanatsarana ny tolotra omena azy ireo sy ny fanomezana fanafody maimaim-poana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka tahaka ny UNICEF. Anisan'ny mahavitsika aloha ny olona aty indrindra tamin'le isan'le teneniko le fanafody omena maimaim-poana ho an'le zaza. Izy zany misy sokazy taona ciblena le zaza lasaky ny 5 taona, dia le reny bevoka, dia le famo avy niteraka sy le roa volana aorian'ny fiterahana, zany hoe le reny mampinono zany dia raisina maimaim-poana taty amin'ny CSB zany. Dia anisan'ny nampavitrika andreo zany, ary nahatonga ny consultation ny consultationnay niakatra ambony zany. Dia manampy an'izay moa zany misy ny ekipa sanitaire mobile na hoe le clinique mobile, misy avy amin'ny OMS dia misy avy amin'ny UNICEF, samy manana fanafody reo. Dia nanana site anaky ho an'ny UNICEF, misy site anaky 4 no nampiasaina tato amin'ny CSB2 Nikoly, dia ny an'ny OMS site anaky 2. Dia zay zany tena mideplace any amin'le toerana lavitra regny, satria ny anahy misy any amin'ny 45 km ny farany lavitra indrindra amin'le fokotany. Dia misy fokotany maromaro zany mitambatra ao anatin'ny site anankiray, dia sady manao consultation externe, zany hoe misabo maimaim-poana no manao vaccination, dia manao CPN mampisafo, dia manao PF raha misy liana amin'le hoe fandrindram-piterahana. Fa isan'ny nandrisika ireo vehivavy ihany koa ny fanolorana kit manokana ankoatra ny kit d'accouchement, ny fanolorana ny kit de dignité izay ahitana ireo kojakoja ilain'ny vehivavy teraka, ka isany nampitombo ny tany vehivavy miteraka tany amin'ny tobim-pahasalamana izany. Mahazo teraka an-dapotaly zao zany le mahazo tsy malohadrala, mahazo lamba avao tegna zao, mahazo fiomana. Mitoetrany moa ny fitiliana momba n'ireo zaza tratrany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka sy mahery raha ny ambaran'ny mpitsabo dia manomboka ny volana Mey sy Jona eo ny tena mahazo vany ity aretina ity, satria efa lany ny vokatra na ny raketa izany sy ny vokatra izay ananan'ireo mponina, ka ilana tohana sy fanaramaso misimisy kokoa.